manolotra ny arahaba tompoko iverina indray ny oram-baratra saika nianika amin'ny faritra maro eto Madagasikara tanatin'ny 3 na 4 andro avy. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny ahilany andrefana sy ny manodidina faritra Vakina Karatra. Tsara foana ny manamarika ary tiana foana ihany koa ny mampatsiahy fa mety alohavana na arahana tafiditra izay rotsakorana izay. Ny varatra sy ny avandra ihany koa dia mety iseho any amin'ny faritra sasany. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina jerena amin'ny antsipriany dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy androy. Andrahona mety isy ihany koa ny erjika isina orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina any amin'ny ahilany andrefany Madagasikara. Ny faritra hafa omaina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia andrahona na andrahona mitsitokotoko ny aty amin'ny faritra Sava torak'izay ihany koa ny any Antsirana na voalohany sy faharoa mihitatra aty Analanjorofo ary Toamasina. Ny faritra hafa dia miandrandra oram-baratra mety alohavana na arahana tafiditra indraindray. Raha mivinan'ny maripana fanaraka amin'izay izao dia manodidina eo amin'ny 4.30 ka hatramin'ny 4.30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Eo amin'ny 5.20 degré kosa ho an'ny faritra anaty motsiraka atsinanana eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 2.30 degré ny maripana ambony indrindra. Mivinan'ny toetry ny andro amin'ny zoma kosa indray dia omaina aloha amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'iny faritra Diana, Sava ary Sofia. Ny faritra hafa dia saika azo oram-baratra avokoa. Raha mivinan'ny maripana dia tsy misy fiovana firy fa eo amin'ny 4.30 na 5.30 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Melaky, Betsiboka ary Sofia. 4.20 degré kosa ho an'ny faritra anaty mety ho tafakatra hatramin'ny 3.30 degré izay maripana ambony indrindra izay any amin'ny motsiraka atsinanana. Mivinan'ny toetry ny andro ny sabotsy na maranantsika azy dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Ny faritra hafa kosa dia saika azo oram-baratra avokoa mety hitsitokotoko ihany izay rotsakorana izay indraindray. Raha vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 4.30 na 5.30 degré eo maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka ary Melaky. Tafakatra 5.20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Motsiraka atsinanana dia fanatrany satria mety ho tafakatra hatramin'ny 3.30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.